Ny voalohanteny moa ry fiangonana zay tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity dia tominy isika rehetra mba hisaotra sekasitraka an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Za manokana moa dia matsapa ny mahazava-dehibe ny fahavelomana satria tsy haiko ary tsy vitako ny mampitombo ny andro iainako eto ambony tany ity na dia kely monja azy. Jesosy rahateo moa no efa niteny an'izany ao amin'ny bokyny filazantsara ao. Ary zay mahatonga manentana foana hoe ataontsika zava-dehibe ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra no ny fahavelomana nomeny antsika. Dia misaotra azy ihany koa isika no ty fotoana androany maraina ity, fotoana ahafahantsika manao fotoam-pivavahana eto. Ka ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia andaontsika rehetra hiaraka hiteka faran'izay tena mafy any teka. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Manarak'izany dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra fiangonana zay tonga manarika an'ity fotoan-dehibe ity ny tenanay mpanompon'Andriamanitra sy mpiara-miasa rehetra. Miarahaba anareo ary amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny soa sy ny tsara indrindra spécial 2021 ho tanteraka amin'ity fiangonana refy andro kely ity. Alleluia. Marina moa fa amin'ity taon'ity tokoa ry havana dia isy zavatra lehibe amin'ny karazany ho ataon'Andriamanitra amintsika ka dia ho tanteraka an'izany dia andao mbola hiteka mafy be ho an'Andriamanitra ihany isika rehetra. Alleluia. Dia ho atombotsika moa zany ny fotoam-pivavahana zay tanterana eto androany dia atombotsika amin'ny alalan'ny vavaka le izy ka dia aokatsika rehetra samy soka-bava samy vavaka tsara daholo hivavakatsika tompoko. Ry Andriamanitra ranay masina, ranay malala, ranay zay ny an-danitra, isaorana ny eny anaranao, lay anarana tsy miova omaly anio ary mandrakizay fa mity androandroany ety dia nomena tompon'andro havelomana izahay, no tominao mba ho tonga eto ihany koa izahay, koa dia misaotra sy mankasitraka anao ny amin'izany fahasoavana lehibe zany. Misaotra anao ihany koa izahay ny amin'ireo zava-tsolonlanitra zay fa ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay amin'ity taona 2022 ity. Ka na iza olonao mino ny famarina zany teny ambaranay zany dia andray tokoa izy ho voninahitry ny anaranao. Ary afafinay ny rano Jesosy Kristy hoeto amin'ny toerana ety ho amin'ny tsiraray avy ka dia foana ny tetika fahavalo, mandamoka ny hevitra ny fahavalo ary ho fahasoavana lehibe ho anay ny fotoam-pivavahana androany. Misaotra ray malala, misaotra makasitraka anao zahay. Mideranao Andriamanitro fa lehibe ianao. Amen. Fa lehibe miderana o Andriamanitro fa lehibe ianao. Fa lehibe mideranao Jesosy. Jesosy Tompo mahagaga ianao. Amen. Magadiana miderana Jesosy Tompo
Mahagaga ianao. Magagia miterana fanay masina. Utsapana rehetra nierinao manaraka ity. Utsapana rehetra isany. Amen. Mahery ianao. Alleluia, alleluia. Misaotra raha io, misaotra fa mino fanatrianao eto izahay, mino ny herinao manapaka eto izahay, ary nianjelinao marobe efa nomenao baiko hitoby manodidina anay, ka dia hisy fahasoavana be ho ataonao aminay ao anaty ity fotoam-pivavahana ity. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samy makatoerana tompoko. Manamafy aminareo aho fa anaty zao fotoam-pivavahana iarahantsika manao zao dia afaka ny hositrana ianareo zay marary, afaka ny andray fanafana ihany koa ianareo. Eny na dia ianareo zay manaraka zao fandarana zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook azy dia afaka atsapa zay tsapanay ao anaty ity fotoam-pivavahana mivantana ity. Amen. Inona ny antony? Voalohany Jesosy Kristy dia efa nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, ary maniraka azy Andriamanitra mba handehandeha anao soa sy hanasitrana ny marary ary hanafaka ny hery ny devoly. Asy ny apôstôly 2:7 no manambara izany. Ary zany Jesosy Kristy zany araka voalaza soratra masina miaraka antsika eto izy. Alleluia. Satria zay ny finoko, zay ny tomako anareo mba hino anareo dia ho tanteraka amintsika zany raha tena mino anareo. Amin'ny anara Jesosy ho sitrana marary eto toka eto. Amin'ny anara Jesosy ho tokany amina fanafahana. Ary isorany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina be zao fiangonana zao. Ho tanteraka amin'izay manao maina mafy zany. Alleluia. Dia faharoa, aza matahotra zamana fa miaraka amin'ny Jesosy isika tsy ato ihany fa ataovy tena fiainanao hatrany amin'ny tokantrano misy anao, hatrany amin'ny toeram-piasana. Ka raha sanatria ka misy aretina ianao, indrindra misy an'ilay aretina hafahafa ity Covid-19, hositranina ny anao, hositranina ny anao, ho levina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina. Alleluia. Amen. Mena tompony dery sy ny aja ary ny voninahitra. Amaky baiboly avy hatrany isika dia avy eo ho tohizantsika ny fanompoana ny tompo amin'ny alalan'ny fiderana an'Andriamanitra. Vakitsika ny voalaza ato amin'ny Salamo 100. Eno tsara ny voasoratra. Salamo 100. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa ho natreny amin'ny fiobiana. Ka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrona. Midira eo mivavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo ankianjany
amin'ny fiderana. Misoras mankalaza ny anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Hira anankitelo mifanesy no anisantsika ny fotoam-pivavahana androany zany tompoko. Alleluia. Tiako ianao hitsangana amin'ny toerana misy ianao dia mite hafa mafy ho an'Andriamanitra, ho fanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra tompony tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay antony ahatongavanao eto amin'ity toerana ity. Raha mbola misy mafimafy noho izany dia asaiko ianao mbola hitehaka mafy ahofahofa ny tananao ho an'i Jesosy satria Jesosy no efa namonjy ianao. Ahofahofa ihany koa ny tananao ho an'ny fanahy masina fa eto izy androany manenika an'ity toerana ity izy ary naiza toerana no safidinao hanompoana an'Andriamanitra androany dia izao hoe afaka ny ahita azy ianao na eto amin'ity toerana ity na any tokantranonao any naiza toerana misy ianao dia izao hamangy anao Jesosy hita ianao manokana izy ary tena hatsapa ny fanatrehany ane ianao amin'ity andro androany ity dia te hanontany ianao manokana hoe ianao ve efa mba nanontany tena hoe inona ny antom-pisinao ety an-tany? Fantatrao ve efa maninona ianao no ny fironiny? Raha tsy fantatrao dia izao isika zanak'olombelona dia noharian'Andriamanitra mba hidera azy. Hatr'izay ny anjelo no nideran'Andriamanitra. Fa rehefa lavo Satana nahidina tetỳ an-tany dia nanapa-kevitra izy hoe andeha hamorona olombelona hitondra fiderana ho anahy. Dia izany no antony havelomanao. Tsy hoe hisakafo ny antony havelomanao, tsy handeha hitady vola ny antony havelomanao, tsy handeha hamelona ny vady aman-janakao ny antony havelomanao, fa ny antony havelomanao dia hideran'ilay Andriamanitra tsara indrindra mpamorona anao, hanome voninahitra azy naiza toerana misy anao. Ao anatin'ny fiderana ihany koa dia misy zava-miafina no manin'Andriamanitra ao anao. Tsy hoe eto amin'ity fiangonana ity ihany ianao no tokony hideran'Andriamanitra, fa amin'ny fiainanao andavanandro dia atokano fideranan'Andriamanitra izany, fa ho hitanao ny zava-tsoa rehetra omen'Andriamanitra ho anao. Ary ny fiderana ihany koa, ny fiderana ataontsika ety an-tany dia efa fanomanana sahady an'ilay fiderana izay ho ataontsika ho an'Andriamanitra any an-danitra any. Ka noho izany raha hidera ianao androany dia aza atao hoe fahazarana fotsiny, aza atao hoe kilalao na hoe mba mahafinarinaritra anazy aniry izany, tsy aza atao an'izany. Fa ataovy tena le zato isan-jato avy aminao mihitsy nomeo an'Andriamanitra androany dia ataovy izay mahafaly an'Andriamanitra. Aza atao mampalahelo mihitsy izy fa ho hitanao fa na inona angatanao aminy dia ho valiany aminao zany androany. Amen. Andao aritsika tonga dia hiaraka hanao pratika dia hiara hideran'Andriamanitra anatin'ireto hira anankitelo reto dia mandihy izy ianao raha misy dia atao hoe tia aloha mandraisa ianao anjara. Efantananao ny fandresena. Efantananao ny fandresena. Kufunana siga firenena yanao tukufa eva. Panabana swamelana amen. Jesus ukutuku amen.
Misy ny laza dia ho anao rery any Jesosy a ho anao rery any tsy ho an'olombelona tsy ho an'izaniza fa ianao rery any Sai,
Aza idina mihitsy ny tananao iny a dia tanao trano ny fifandraisanao amin'ny tompo a afaka mitehaka ianao raha izay mahafinaritra anao afaka manofahofa tanana ihany koa ianao raha izay no mampahazoaina anao fa ny tena tiako ataonao dia izao hoe ny fonao ao ka tena ho feno fiderana ny tompo ndao tsika mbola hanandratra azy a dia mbola hitera azy a dia mbola hiteny aminy hoe dia rainy ianao Adonay dia rainy ianao El Shaddai mifantotsara ianao anatin'izany dia rainy ianao Adonay dia rainy ianao El Shaddai Andriamanitra raha misy tanana misandratra tonga eto androany dia ho anao rery any zany Jesosy a ho anao ilay tomponay ianao ilay maîtrenay ianao ilay izy azosaitrizay dia mbola ho averinay hoe dia rainy ianao Adonay asandrato mafy ny feo anao hideran'ilay tomponao zava-maneno a hideran'Andriamanitra ihany koa ao anatin'izany dia isika hiresaka amin'Andriamanitra aneo fiderana azy ao anatin'ny vavaka Jesosy indry izahay ihany koa aketo anatrianao hideran'ny fahatsaranao hideran'ny fahasoavana rehetra no entinao anay satria mendrika an'izany ianao ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao ilay mahay ny zavatra rehetra ilay be fitiavana zany indrindra ianao mbola verinay dia rainy ianao Adonay rainy ianao Adonay rainy ianao El Shaddai asandrasay ny anaranao rainay ianao fuirai liderananao fuirai liderananao bunizao reșiza tenamente que auderai dia tena manekenao fitaovana ampiasain'Andriamanitra
iterana itoetrao aminaoa mandrakiza itiao fitaovana itiao fitaovana mampiasa ho arak'izay tiana itoetrao aminaoa mandrakiza. amen zany mihitsy jesosy fitaovana eo ampelantananao zay entina hiterananao ka zay tianao dia ataovy Halleluja! Zao motsika dia tonga amin'ny fotoana indray ahafahantsika mivavaka. Hivavakantsika ho an'ny aza tsy fantako hoe fianakavianao mbola tsy converti dia mba hifonao azy tsika ary hivavaka mba handray ny famonjena izy. Na hoe mpiara-miasa aminao akaiky mbola tsy nandray an'i Jesosy dia hivavakantsika mba handray an'i Jesosy izy ho vanginin'ny tompo ary ho kasihan'ny tompo ny fiainany. Hivavaka ny olona tena akaiky anao isika raha mbola tsy converti izy andao ary tsikaraka hivavaka ho amin'izay. Halleluja. Misaotra raiko no ny fitahinao sy ny fahasoavanao. Misaotra samy mivavaka mba amindran'Andriamanitra fo izy ireny ary ho tonga olom-baovao ateraka indray. Andriamanitro mamindra fo sy miantra ianao, mamela heloka ianao ary ho kasihanao ny olona tsiraray avy izay mifanakaiky aminay sy mifankazo aminay mba ho tonga mpino ateraka indray, ho tonga olom-baovao handray ny famonjena. Andriamanitro o Jesosy hiasa mahery ianao, atanteraka izany ianao. Ampiasao ty fiangonana ity ho lalam-pamonjena ho an'ny olona maro ary olona maro mihitsy no vonjena amin'ny alalan'ny mpino tsiraray avy. Joro vavolombelona ny mpino, hivavaka ho azy ny mpino, hifona ho azy ny mpino. O Jesosy ampiasao izao fiangonana izao fitaovana tsara sy mahery, fitaovana tsara sy mahery eo ampelantananao ary andray famonjena ny olona maro, andray famonjena ny olona maro amin'ny alalan'ity fiangonana ity. O Jesosy malalako. Halleluja, 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 halleluja. Mesa mahery ianao, mesa mahery. Sara parakatarakata, sara parakatarakata, sara bababababababa. Ora shaya parakatarakata, sara bababababa. Ora shara parakandarakata, sara parakandarakata, sara parakandarakata. Ora shaya pai. Ianao mihitsy ny hamonjy fanahin'ny olona maro be amin'ny alalan'izao fiangonana izao. Anao fonana ho an'ny olona maro, anao fonana ho an'ny olona izay akaiky anay izahay ary ho tonga mampifamonjena izy ireny. Tsy ho very Andriamanitro fa ianao mamonjy azy, ianao mamonjy azy Andriamanitro ary ianao mitahiry azy eo ambany fahasoavana. Shara barakandarakata, shara.
isoratsika amin'ny tompo zay a samy mahazo ny toerana zany iroso amin'ny fandarana manaraka moa isika ny fotoana fahantsika mitondra ny fanatitra ho an'ny tompo ny fanatitra moa dia zavatra ambaran'ny baiboly fa tokony ho fiainan'ny kristianina rehetra indrindra fa raha ao anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao ataontsika voalohany aloha zany ny fanateran'ny ampavofolon-karena rehefa vita zay dia ho tatazana eny am-pitoerana mifanatitra ao anatin'izany dia anao hira fiderana ny bidera rehetra zany ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fanatanterahana izay zany afaka mandrosa avy hatrany zay anatitra ny ampavoly-karena sy ny rasorana isika zay ny toerana kosa dia afaka mitsangana ihany koa hiaraka hideran'Andriamanitra ao anatin'ny tira ity fanatazana ny fanatitra moa zany a dia mba manararoatra kely a manao fampaherezana teo amin'ny enina taona teo a dia isaorantsika n'Andriamanitra fa teo amin'ny 14 teo ny fiangonana vita natsangatsika trano fiangonana natsangatsika ary tamin'izany tsy dia nisy hoe
ezaka be na fanentanana manokana natao fa soratsika amin'ny tompo fa Andriamanitra mita niraky dehibe tsika ny tena nameno ny fanaovana ny zanitrano zany ary ny tena koa anisan'ny tena niteten'ireo tanàna maro eran'ny RN4 iny hatrany amin'ny Mampikony nanangana ny zanitrano zany soratsika Andriamanitra fa vita somatsara izy ary so ndray tsika dia anomboka anangana tranon'Andriamanitra satria efa nahazo tany anankitelo zay tsika anankiroa nahazo tany anankiroa raha sitrapony tompo izay mivady raha pitso dia andeha aiza moa le aletsika any Anjozorobe andeha hividy tany dia tany telo zany raha azontsika ny any Anjozorobe dia tany telo no azontsika hanamboarana fiangonana ary tsy hijanona tsika mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra izany ka eo anatrehan'izay indrindra dia tena namonjy atsika ny raky dehibe tsisy ezaka manokana dia natao fa raky dehibe matetika no manampy ny volantsika nanatanterahana ny trano ary dia navita ka ataontsika indray zany ny raky dehibe izay zaraina amintsika ny valopy androany dia verina amin'ny herin'ny androany fanaontsika isam-bolana ary tsy ajanontsika satria tsy mavesatra ajakany an-tany Jeresilatra hoe tsy mavesatra manao raky dehibe sasany anga tsy manangana raky dehibe zay fanaontsika isam-bolana fanoarantsika ny fanaovantsika trano sy ny asan'Andriamanitra rehetra zay ataontsika dia hozaraina amintsika mivalopy raky dehibe zay averina amin'ny herin'ny androany araka ny fantatsika hoe raha sitrapony tompo zay andeha any Anjozorobe vidy tany raha pitso raha ohatra ka raikitra le izy zany fa somary lafolafo ihany ny vidina tany any Anjozorobe dia raha azontsika moa dia isaorana ny tompo anomboka indray ny fanaovana trano zany hoe mila volontsika aza atao zavatra ohatrany hoe mahazatra tsirambina fotsiny ny raky dehibe ataonao fa tena ataovy mihitsy hoe vola anaovana tranon'Andriamanitra za mino fa ny olona tena matotra amin'izay tahin'Andriamanitra mihitsy ka ataon'Andriamanitra mahavita trano koa tsy amenina mafy be ve halleloia eny ary tompo dia efa iny zaraina amintsika iny moa ny valopy raky dehibe averintsika amin'ny herin'ny androany ny fandraisana anjarantsika zany dia mivavay ianao mba ho tahin'ny tompo ho ataonao tsara ho ataonao amin'ny fonao rehetra ny raky dehibe zay ataontsika ho an'Andriamanitra izany mba raha-pavita ny raky dehibe dia anao hira anankiray fohy andininy ray ihany retim-pidera ireto zany
dia isaorantsika amin'ny tompo izay zao moa tsika dia efa andro sady ho amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra ka ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pasteuratsika ihany amin'ny pasteura Randrianay Voravelona Adolphe izany. Ataovy mafy be ny fitiavan-tanana e. Halleluja! Dia ny voninahitra moa ho an'Andriamanitra irery. Ometsika toerana reto mpitarika fiderany reto dia iroson-draizantsika ho amin'ny fandrenesana tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia izao zany no hamafisiko aminareo. Ny tenin'Andriamanitra izay mbara tahaka izao ambarako androany izao dia raha ny volazan'ny Baiboly no jerena ny teny voasoratra ato amin'ny boky Salamo dia mitondra fanasitranana io, mitondra fanafana ihany koa, mitondra fitahina. No zany anisany fahasoavana ho raisitsika amin'ity androany ity dia izao ho anareo rehetra izay marary dia manana fanantenana ny ho sitrana. Na inona io aretina io azon'Andriamanitra sitranina amin'ny alalan'ny teny izay ambara. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra itsika. Dia mitovy amin'izany ihany koa ho an'izay matsapa hoe misy hatra mamatipatotra, misy hatra manageja, misy hery hafa tena hoe mitambesatra amin'ny fiainana ao anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao. Indrindrindrindra ao anatin'ny fotoana anambarana ny teny dia ho tokany aminao any ny fanafahana. Halleluja! Halleluja! Ary tsy asiana resaka lava be fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa mitondra fiainana, mitondra fitahina, mitondra fanambinana, mitondra fahasoavana. Ary ny lehibe indrindra ny tenin'Andriamanitra izay ambara mamonjy ny fanahy mitondra fiainantsika ho any amin'ilay mandrakizay. Andao mbola hiteka mafy ho an'Andriamanitra ihany isika. Sokafy ny Baiboly Samuela voalohany toko 15 vakina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faraika 12. Toy izao ny voasoratra ao, samy manaraka tsara. Eo amin'ny écran io ny andiny soratra masina. Aroso Samuela tamin'ny Saoly, Jehova nanirakay hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olony. Koa ankehitriny mihaino ny teny Jehova ianao. Zao no lazainy Jehova tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia ny nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta. Koa ankehitriny koa mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy ka zasina miangana. Fa voloy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza amin'olo na omby na ondry amanosy na rameva na briky. Ary Saoly namory ny olona ka nandamina azy tao Telaima dia 2 hetsy ny mandeha tongotra ary 1 alina ny lehilahy amin'ny Joda. Ary Saoly dia tonga tao an-tanànan'ny Amalekita ka nanotrika tao Andohasa. Aroso Saoly tamin'ny Kenita, andeha miala ianareo ka midina hiala amin'ny Amalekita fa andreo miaraka rikako amin'ny anareo. Fa ianareo nanisy soa ny zanak'Israely rehetra fony izy nivoaka avy tany Egypta ka dia niala tamin'ny Amalekita ny Kenita. Ary Saoly namely ny Amalekita hatrany Evila amin'ny lalana makany Sora izay tandrifon'ny Egypta. Ary azo sambelona akaka mpanjakan'ny Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny latsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namonina ny agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny fa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra fa tsy fony ho naringana ireny fa ny ratsy rehetra sy izay tsy tiany kosa dia naringany ihany avokoa. Ary tonga tamin'ny Samuela ny teny Jehova nanao hoe maneninao noho ny nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natanteraka ny teniko dia tezy Samuela
ka nitaraina tamin'i Jehovah mandritry ny alina. Jakoba indray vakitsika toko voalohany andininy faharoa amby roapolo. Jakoba toko voalohany andininy roa amby roapolo. Vahoako mpankatony teny ianareo, fa zapiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Avy amin'ny alalan'ireo teny Baiboly niarantsika namaky ireo no iainga isika amin'ity androandroany ity aka lesona, aka fampianarana, aka fampahirizina. Amen na? Ary inoko fa raraisinao tsara zany lesona, zany fampianarana, zany fampahirizana zany, dia hiatoka ny fiainatsika mandritry ty taona 2024 ity. Amen. Tsy diso zany tena ambarako zany. Eto Jesosy, eto izy anamarina izany. Amen. Ny lesona karazany roa moa zany no hoentina ho anareo amin'ity androandroany ity. Lesona voalohany dia izao: aoko fantatsika fiangonana, ho fantatsika rehetra toka eto, enina dia nareo samba toka eto azy, fa misy foana ny mpanao sakana, manakana ny olon'Andriamanitra tsy azo an'ilay fahasoavana be spesiala taona 2024. Misy foana ny mpanao sakana, tena misy arabaky teny io. Tsy akely aloha, tsy akely aloha. Asadino ny avana malala fa amin'ity taona 2024 ity dia anavaka atsika fiangonana ny Tompoandriamanitra. Tsy tokony ataonao amena mafy be ve zany? Halleluja! Ary ireo zavatra nangatantsika sy niritsika kanefa tsy tonga teo amin'ny fiainatsika tamin'ny taona lasa iny, androany dia mbarako amintsika fa ho tantaran'Andriamanitra daholo zany rehetra izany amin'izao taona 2024 izao. Amen. Tsy ahy ihany moa zay nambarako zay, tsy ahy zay tsy tokony ho adinoana mihitsy, fa isan'andro dia mila misaintsaina an'izany ianao. Iverenany iray aza la lesona voalohany: misy foana ho iaho ny mpanao sakana. Manao sakana ny olon'Andriamanitra mba tsy ahazo an'ilay fahasoavana lehibe, ilay fahasoavana spesialy taona 2021. Misy foana mpanao sakana. Ianao nge zao tantarako aminareo zao hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra, no ny famindrampon'Andriamanitra ihany koa no ilazana azy, dia no ahafan'Andriamanitra tao Egypta ny zanak'Israely. Ary ny tena aloka vavan'Andriamanitra tamin'izy ireo dia hoe hialy eto Egypta ianareo, hialy amin'ity toerana nanandevozana anareo ity, hialy amin'ity toerana zay tsy nahitahinareo fiainana ity, hialy eto ianareo. Dia hoentiko za Andriamanitra, za Jehovah Andriamanitra no hitondra anareo ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Hitondra anareo ho any aho izy. Dia faly be mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany horakoraka. Amen, halleluja. Dia tsy ferany intsony zany no atmosfera niainany zanak'Israely tamin'ny fotoana nandranesan'izy ireo an'ilay afatra nomen'Andriamanitra azy. Dia niainga tokoa ny zanak'Israely. Ary zavatra anankiray tsara ho fantatra dia ity: tsy hoe nandeha tamin'ny naim-pony fotsiny zanak'Israely, hoe nandeha araky ny heriny, araky ny fahaizany niala tao Egypta ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely, fa araka voalazan'ny Baiboly dia niaraka tamin'izy ireo foan'Andriamanitra na tamin'ny andro na tamin'ny alina. Amin'ny atoandro dia niaraka tamin'ny zanak'Israely ny Tompoandriamanitra tamin'ny alalany androraoana. Rehefa tonga indray ny alina dia niaraka tamin'ny zanak'Israely ny Tompoandriamanitra tamin'ny alalany andro hafa. Dia hoy ny filazan'ny Baiboly manao hoe na andro na alina
dia tsy saraka tamin'ny zanak'Israely mihitsy ny tompandriamanitra fa nitatana azy ireo nitondra azy ireo ho any amin'ilay tany zay efa napahana tena n'Andriamanitra omena azy. Andao nge vakitsika ny Exodosy 3:10 hoe entina manamafy an'izany teny nambarako zany. Exodosy 3:10 zao no voasoratra ny 1:20 sy ny 2:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy le teny. Exodosy 3:10. Ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro ratoandro hitaridalana azy. Mazava be mihitsy ny voasoratra. Ary tamin'ny andro afo no ny alina ho fahazavana ho azy. Andehanany andro aman'alina. 2:20. Ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona ratoandro na ny andro afo no ny alina. Zay zany voasoratra. Dia faly be mihitsy zanak'Israely zay ka mafiana amin'ny akabeany. Kanjo tsy naposin'izy ireo tampoka tena hoe arabaky teny tampoka tena mpandehanana dia nisy ny mpanao sakana. Raha lay baiboly vakina teo moa lay Samuela 2:12 dia zao voasoratra hoe no sakana ny Amalekita tena mpandehanana ny zanak'Israely tao amin'ilay tanàna antsoina hoe Refidim. Tao zany zareo no sakanany Amalekita. Ny sakanany Amalekita mba tsy ho tonga any amin'ilay tany be fahasoavana, tsy ho tonga any amin'ilay tany zay fa napahana tena n'Andriamanitra fa omena azy ireo ho lovany, ho tanànany. Sakanany Amalekita tao zareo. Fa isaorana moa Andriamanitra fa na dia nisy azy ny fanakana tahak'izany zay ady mafy be tamin'ny zanak'Israely mihitsy fa vakiko moa rehefa avy ny fandeha ilay tantara fa tena ady mafy tamin'ny zanak'Israely izy, tena ady mafy satria voatery niakatra tendrombohitra mihitsy Mosesy mba anangana an'ilay tena amin'ny tanany entina mandresy ny Amalekita zay manao sakan-dalana. Ary nahatrela ny ady zay natonga Mosesy hoe vizaka marina, vizaka ry zareo manandra zany tanako fa apio dia tonga Ora sy Arona nanampy amin'ny Mosesy ndray amin'ny tanana anila ndray amin'ny tanana anila mba ahafahany Mosesy mitazo an'ilay tena mba tsy hidina mihitsy ny tana Mosesy satria tantaran'ny baiboly dia izao hoe raha vao midina ny tana Mosesy le manandratra lay azo mandresy ny Amalekita, mandresy raha vao midina ny tana Mosesy. Raha vao tsy midina ny tana Mosesy mandresy indray ny zanak'Israely zay nitarihan'i Josoa. Zany tantara zany dia lazany hoe tena nagotragotraka ny ady natrehan'ny zanak'Israely, tena mafy be mihitsy ny ady natrehan'ny zanak'Israely no nataon'ny mpanakana. Fa izao mampahery isaorana ny tompandriamanitra fa na dia nisy aza ny ady nagotragotraka ary ny ady dia izao nataon'Andriamanitra nandresy foana ny olon'Andriamanitra. Halleloja! Zay rehetra miaraka amin'Andriamanitra matsy dia tsy maintsy mandresy. Andao nge vakitsika ny voasoratra Exodosy 7:12 dia vakina ny 9 ka hatramin'ny 9:20. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Dia hoa Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy ho atsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Rampitso dia hijoro eo tapony avoana aoka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Hijoro eo tapony avoana ho Mosesy dia hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. 20. Ary Josoa dia nanao arak'izay fa nolazainy Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho ao an-tapony avoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, nahery, nandresy.
fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. 14 fa efa vizana ny tany Mosesy, vizana satria naharitra le ady tsy hoe minitra na hoe ora vitsivitsy fa naharitra fa efa vizana ny tany Mosesy ka dia naka vato izy roa lahy ka natao teo ambanin'ny Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy ora dia nanohana ny tanany ka ny ray tamin'ny anila ary ny ray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny latsabatra. 15. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, soraty eo amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambara ho amin'ny Josoa fa hovoanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy hoe namban'ny lanitra. Dia nanorina altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nisy, fa hoy izy Jehovah ninina hoe niadiny Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy tsahatra hatramin'izay taranaka faramandimby. Riavana malalo, soratana izany tantara zany mba hialazana amintsika fa na dia misy tokoa aza ny ady, na dia misy tokoa aza ny mpanao sakana, raha mbola ahoritsika ao amin'ny Jesosy, ahoritsika ao amin'ny Jesosy foana ny finoantsika sy ny fanantenantsika, raha mbola ahoritsika ao amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana ny finoantsika sy fanantenantsika, dia izao tsy maintsy mandresy isika, tsy maintsy mandresy isika tahaka ny nanomezana Andriamanitra fandresena any Mosesy sy Ora ary Arona ary Josoa sy zanak'Israely rehetra tamin'izany sakatsakana nataon'ny Amalekita izany dia tahaka izany ihany koa tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy isika. Riavanao, tsika fiangonana io ange sao dia tsy azonao onona, sao dia tsy voarainao ny tena tian'Andriamanitra ambara aminao fa isika say fa nanorina ny finoantsika sy fanantenantsika tao amin'ny Jesosy, nanorina finoantsika sy fanantenantsika tao amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana, dia tonga olona karazany hafa angentsika sao dia tsy ianareo, sao dia varimbarina fotsiny ianareo, fa tena hoe karazany hafa mihitsy isika. Amen, amen. Ary tiako tena hosaintsaina ho andro aman'alina izany hoe noho ny amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana dia karazany hafa, tena karazany hafa, tsy mitovy amin'ny rano, tsy mitovy amin'ny rano. Raha mbola eto ambody tany ity matsy, raha mbola eto ambody tany ity misy foana nge ny ady sao tsy ianareo, misy foana nge ny olana misy foana nge zavatra sarotra fa izao karazany hafa isika. Tsika zany le karazany tsy maintsy mandresy satria ny Andriamanitsika no mampandresy atsika. Ahoana Paoly apôstôly, Kolosiana 2:10, andao ndray vakitsika zay teny zay. Kolosiana 2:10, teny efa novakiko taminareo matetetika izy ity. Zao voasoratra, ary nesorony Jesosy tsy hoe ho amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana ary no ny azo fijaliana dia nasehony Jesosy miariary ny fitondran'ireo zay azy toy ny fanao zay avy nandresy. Tsy mazava ve zany teny zany? Dia mbola fanampiny ihany koa Korintiana 2:10, zao ihany koa ny voasoratra ao, fa isaorana ny Andriamanitra zay manome ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misy mpanakana amin'izao tsika miteny zao dia tena mikondro mihitsy ny devoly, miketriketrika mihitsy ry zareo hoe tena losty, fa dia ho tafita ny fiangonana iray fiandrona kely, ho tahinesam-batany olona izy ireo satria efa namindra fo Andriamanitra. Amen. Ahoana natao ry zalahy, ahoana natao mba voasakany ranona mba tsy toko amin'ny fahasoavana be. Tena miketriketrika mihitsy zareo, tena mikondoro zareo, fa na hiketriketrika sy kondoa aza ny finoantsika no raisin'Andriamanitra
ary mahatonga azy amoaka antsika ho mpandresy, amoaka antsika ho mpandresy. Hatramin'ny taloha ela be nisy mpanao sakana, nisy an'Israely no sakana ny Amalekita tsy ho tokany amin'ilay fahasoavam-be, fa saingy resy ry zareo satria niaraka tamin'Andriamanitra na tamin'ny andro na tamin'ny alina ny zanak'Israely, ary Andriamanitra mihitsy nampandresy azy. Malaka ankehitriny misy mpanao sakana, manao sakana ilay fahasoavan'ny be spécial 2021, fa isaorany Andriamanitra fa noho ny amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana spécial ty fiangonana ity, ivoako mpandresy isika, ivoako mpandresy izay manao maina mafy be, arao tehaka indray, tehaka fara amin'izay mafy be. Halleluja. Dia toizana indray ny tantaran'ny zanak'Israely, tsy noadinon'Andriamanitra mihitsy ny sakana nataon'ny Amalekita tao Refidim. Tena voasoratra ao bokin'Andriamanitra hoe nanao sakana tao Refidima ny Amalekita, tsy ho adinoko mihitsy zany hoy Andriamanitra. Ka na dia atao hoe vaky ary ny barasy tamin'izany fotoana izany resy ny Amalekita, dia zao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra tateoriana, zao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra tateoriana. Nanokana fotoana izy, nanokana andro Andriamanitra mba andringanana ny Amalekita rehetra tsy hoe ety ambanin'ny masoandro. Nanokana fotoan'Andriamanitra, efa teny nataony nge zany tamin'izy mbola taona, tamin'ny fotoana azo lasaina hoe mbola tao anatin'ny ady zanak'Israely. Eno tsara nge le voasoratra ato amin'ny Exodus ilay vakitsika teo, toko fafito ambin'ny folo dia 5:12 zao. Tamin'izany aroa Jehovah tamin'ny Mosesy, soraty eo amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambara ao amin'ny Josoa fa hofoanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. 5:12 sy 5:12 dia nanorina altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nisi. Fa hoy izy, Jehovah ninina hoe niadin'i Jehovah tamin'ny Amalekita dia tsy tsahatra hatramin'izay taranaka faharamandimby. Zay nefa teny nataon'Andriamanitra. Ka tamin'ny andron'ny Saoly, tamin'ny andron'ny Saoly no nanapahan'Andriamanitra hevitra hoe tonga ankehitriny ny andro, tonga ankehitriny ny fotoana ho tanterako sy nalaoko ny vavako, ho foanako tsy hoe ety ambanin'ny masoandro intsony ny Amalekita rehetra. Zay natokana io teny vakina tamintsika io, averiko vakina le teny Samuel voalohany toko 15. Aroa Jehovah tamin'ny Saoly, Jehovah aroa Samuel tamin'ny Saoly azafady, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjakan'ny Israely olona ankehitriny mihaino ny teny Jehovah ianao. Zao ny lazain'i Jehovah tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia ny nanotreny azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta koa mandeha ihany ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano zay rehetra mety ho azy ka zasina miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza aminony na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Baiko no nomen'Andriamanitra ny Saoly, natsoka anao ry Saoly, no fidiko anao, no tendreko mpanjakan'ny Israely anao, ianao no ataoko fitaovana atateraka sitrapoko andringana ny Amalekita rehetra ary foanako visiny tsy hoe ety ambanin'ny masoandro. Halleluja. Dia zay mibaiko men'Andriamanitra. Ry havano, ny vaovao mafaly ho anareo entiko amin'ity androandroany ity dia zao, ary amin'ny fahasahiny sy amin'ny finoana no ilazako azy. Ny valifaty ataon'Andriamanitra amin'ny devoly sy Satana noho izy ireo nanakatsakana ny zava-tsy ny lanitra zay tokony ho antsika tamin'ny taona 2020 iny, zao ataon'Andriamanitra amintsika taona 2021 zao. Hoe eno tsara hoe reo fahasoavana tsy azontsika tamin'ny taona lasa, zany hoe reo zatra nangatantsika kanefa tsy azontsika tamin'ny taona lasa, reo zava-tsy nirintsika kanefa tsy voaraintsika tamin'ny taona lasa, ho valifatin'Andriamanitra amin'ny devoly amin'ity taona ity, ho tanteran'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Amen. Zay mahatonga antsika hoe anehoan'Andriamanitra famindrapo daholo na izy
pino am'ty fiangonana ity amena mety ho gagaga masasiny amitsika hoe vahoana ary zany raha nytoem-panany ranony ke tsy de tsara loatra tsy de ao loatra kanefa dia ohatray to tena nanehoan'Andriamanitra fahasoavana be izy eny tompoko zay le spécial 2021 amindra fo amitsika rehetra Andriamanitra amindra fo amitsika rehetra Andriamanitra ary tsy misy hoahilika Andriamanitra na iray azy fa mitetony ity andray zavatsoa ny tsiraray avy isam-batan'olona amen zany akory tsy milaza ho atray misaotra pasterany amin'ny fampahiresana fa dia na dia manota ary de efa azo famindram-po de andray le fahasoavana be tsy atompoko aza manararoatra araka fomba fitenin'ny olona hoe manaroropaty zay moa fomba fitenin'ny olona azy aza manaroatra ny famindram-pon'Andriamanitra ianao fa tena mindra folo Andriamanitra ary zay mino fa andray tokoa mitetony ity andray izy enganeka ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy natao andray isika rehetra natao andray fahasavam-be isika rehetra amin'ity taona raika amby valo raika amby roapolo amby roa arivo ity ary fisaorantsika n'Andriamanitra andao hiteka faran'izay mabe isika amen tsy maintsy nandray fanapa-kevitra hoe ho valiana ny Amalekita rehetra noho izay nataony tamin'ny zanak'Israely no sakanany tena mpandianana dia amin'ity taona ity dia andray andraikitra ihany koa Andriamanitra ho fanehoana fa sitrak'Andriamanitra ny aneho fahasoavana be indrindra ireo fahasoavana tsy atsika tamin'ny taona 2020 satria tamin'ny taona 2020 ka amin'ny karazana ireo fahasoavana voaman'Andriamanitra ho antsika fa voasakana ankehitriny saorany Andriamanitra 2021 ho tanterahany zany ho tanterahany zany asy ho teka faran'izay mafy tompoko alleloia ny lesona faharoa indray dia ity lesona faharoa tsy maintsy makatò zay lazan'Andriamanitra isika eno tsara zany ny afatra zany tsy maintsy makatò zay lazan'Andriamanitra isika tsy safidy le izy fa didy tsy maintsy makatò zay lazan'Andriamanitra isika raha ny voalaza ny baiboly no jerena zay rehetra mino sy makatò an'Andriamanitra zay rehetra mino sy makatò ny teny no lazain'Andriamanitra dia ho tahina be sy ho tsara fiafara izy voaranareo ve zay teny zay rehetra mino sy makatò an'Andriamanitra zay rehetra mino sy makatò ten'Andriamanitra dia ho tahina be izy amin'ity taona ity ary ho tsara fiafara izy ohatra amin'izany zao tantaran'i Abrahama tsy ho zavaika ao Tsiprie ny tantaran'io lehilahy io fa zany lehilahy ta hoe Abrahama zany dia lehilahy voasoratra hoe tena nino an'Andriamanitra ary tena nakatò zay nolazain'Andriamanitra nisy fotoana azy nisatra takin'Andriamanitra taminy raha maha-olombelona olombelona dia mampanao salut double mihitsy hoe Andriamanitra aza manao sangy mahery anao Andriamanitra aza manao sangy mahery anao sarotra tanterahany zany tsy vitako tsy vitako raha maha-olombelona olombelona dia ohatr'izay ny zavatra mitranga kanefa ho an'i Abrahama manokana saotra anao Andriamanitra zay ve ny nambaranao tamiko iza moa ao no hitsivalana ny amin'ny tena laoka vavanao iza moa ao no asa anotra zay lazainao satria anao no miteny dia manaiky ao Andriamanitra voalaza boky Genesis matsy toko faharoa amby roapolo fa nangataka tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe omeo ho any zanakao atao sorona atao fanatitra any amin'le tenibohitra Moria lay kolotsain'ny Abrahama tamin'izany andro zany satria ny kolotsain'le Abrahama tamin'izany fotoana zany dia rehefa manompo an'Andriamanitra dia manao sorona olona manompo ny Andriamanina zany satria i Abrahama nge nanompo samy be tany aloha tany dia manao sorona olona manao sorona zanaka dia tateorina izy nivadika tamin'io fanompona sampy io na janona io fanotodika tamin'i Jehovahandriamanitra izy dia nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy dia nalain'Andriamanitra io kolotsaina io hoe
omeo any zanakao atao sorona atao fanatra ho ahy Andriamanitra koa tsy mampanao sorona olona tsy mampanao sorona zanaka fa nentin'Andriamanitra nitsapana toetra any Abrahama fotsiny le izy nentin'Andriamanitra zana toetra azy hoe atrezany tena etaeta ty lehilahy ity amin'ny finoana sy ny fankatoavana zay lazaiko dia hotaty zanakao atao sorona atao fanatra gaga ihany no i Abrahama tamin'izany hoe fa nga amin'ity famponan'ity Andriamanitra ity mba manao zany ihany koa tahaka ny nanomponay samy fahiny fa zao hoe tsy mampaniny efa natolotro an'Andriamanitra ny fiainako efa natolotro azy momba rehetra ka zay nangatany manaiky aozy izy dia tena naseho ny Abrahama mihitsy ny fahavononany nitotra ny zanany ho any amin'ilay tendrombohitra Moria atao sorona atao fanatitra dia gaga ary le zanany kako dado ndreto kitay ndreto ny hafa aiza zay ondry ataontsika fanatitra tena voakasika fony Abrahama fa zao ny teny Andriamanitra ny malala anaka Andriamanitra malala dia tonga dia nalay zanany nafatotra dia napetraka tao ambonin'ilay altara dia nalain'ny Abrahama lay antsy ny andrandra ny lanitra izy nisaotra nakasitraka an'Andriamanitra fa za dia mino anao za dia makatotsy alazainao na dia mafy be azy ekeko anao Andriamanitra ekeko ny teninao natsotra ny tanana raha mbola natsotra ny tanana iny Abrahama nisy antsoantso avy any an-danitra antsoantson'Andriamanitra hoe ry Abrahama aza maniditra ny tananao amin'ilay tokanao hitako marimarina zao fa olona matahotra an'Andriamanitra ianao tsy narovanao tamiko nilay tokanao dia nirika izy feo avay zary zany vetivety eo ino isondry lahy voasangasitry ny kritrala teo akaiky ny Abrahama dia novahana ny zanany dia nalaina le ondry lahy natao sorona natao fanatitra isolony zanany dia vokatry zany voalaza amin'ny Genesis toko faharoambiroapolo andimy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy fahavalo ambin'ny folo fa dia tapa-kevitr'Andriamanitra nianao fianianana fa ho tahina be mihitsy Abrahama sy ny taranana ary amin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama no entiko hitahina ny fianakaviana rehetra eto ambonin'ny tany zay nge le matoka amin'ny teny hoe zay misy makatoa an'Andriamanitra zay misy makatoa zay lazain'Andriamanitra dia ho tahina be sy ho tsara fiafara izy enga neka zany daholo ty fiangonana ity zay matsy le lesona faharoa fa zay tsy mino kosa tsy makatoa an'Andriamanitra tsy mino tsy makatoa zay lazain'Andriamanitra satria manana ny saina manana ny hevo manokana izy dia ahoana ny baiboly tsy ndre mandeha na indroa na intelo no nilaza zany Andriamanitra fa ho voaozina sy ho ratsy fiafara zay tsy mino ary tsy makatoa an'Andriamanitra zay tsy mino ary tsy makatoa zay lazain'Andriamanitra ataoko fa tantara tsy atsara mihitsy tantarany Adamasievy na dia nareo vaovao toga eto ary rehefa nandre sisio an'izany tantara zany fa raha momba ny Adamasieva ny tsy finoany an'Andriamanitra sy zay ny olazain'Andriamanitra no fototra natoga azy ireo lasa olona voaozina ary voaozina hatramin'ny taranaka mandimby ary tsy nijanona teo amin'ilay olombelona fotsiny le ozina fa na dia le tany honenana le tany ivelomany hitadiavany asa fivelomana ameloma-tena azy dia voaozina ihany koa voaozina ny tany no zay nataonao ry Adamasieva ratsy be nge riavana zany atao hoe manompa an'Andriamanitra olona kanefa tsy mino an'Andriamanitra sy tsy mino ny teniny akory tsy mino zay lazain'Andriamanitra ary tsy makatoa zay lazain'Andriamanitra akory ratsy be nge zany ohatra faharoa le nivakitsika teo tantarany Saoly ahoana hoe Andriamanitra tamin'ny Saoly niantso anao aho nanositra anao mpanjaka spesiala ny andraikitra apetrako aminao amin'izao mampanjaka anao zao ary ingany ny amalekita rehetra aza atao misy miakana na dia ray azy no tany sain'Andriamanitra fa tsy filazana amin'ny akapeny raha ohatra matsy ka hoe filazana amin'ny akapeny le izy dia hoe tsy azoko nge Andriamanitra le nambaranao fa izy tena nambaran'Andriamanitra Tsiprina ary ngano avokoa ny amalekita rehetra na olona lehibe
na tanora na zaza minono na ondry na osy na briky na rameva ary ingano avokoa aza misy atao velona satria ho tantiarako le teny hoe ho foanako tsy hoe ty ambany masoandro ny fisin'ny amalikita de eny arosola alleloia amen de nangony solony miaramila rehetra andao iady isika andao nafika isika araky mibaiko nomen'Andriamanitra de nandeha tokory soly sy ny miaramila rehetra de akory riavana ny zavatra nitranga tena mpandiana tena mba nalahelo Andriamanitra nalahelo Andriamanitra satria tsy nandeha araky le tena takin'Andriamanitra taminy soly tsy nandeha arak'ilay no takin'Andriamanitra taminy voalohany aloha zay rehetra olona hitany de vonoany daholo tena rabaky ty aloha vonoany daholo na lahy na vavy na tanora na ankizy na zaza minono fa indrisy lay mpanjakana Amalekita nataony sambelona tsy haiko mihitsy atao anatin'ny atodohany tao Andriamanitra tsy niteny hoe atao sambelona io de velomy fa nataony sambelona aloha de fa tsy faly Andriamanitra tamin'izany tsy faly Andriamanitra avy andray no vonoany daholo ny ondry amanosy rehetra ny biby rehetra fa reo ondry amanosy zay hitany hoe matavitavy bebe tsaratsara volo de fanapakevitry soly sy ny vahoaka de hoe tsy vonoana itsy ny teny hoe atao inona fa tsy vonoana fa tateoriana rehefa nyteny taminy Samuela hoe fa ino tataonareo nialatsindray izy ony vahoaka hoe aza vonoana ny matavitavy amin'ny ondry amanosy fa atao fanatitra tany izy voany nialatsiny hoe zay no vanazy fa tamin'ny voaloha tsy fantatra mihitsy ataony inony asa ho ataony arenany ho ataony fananany angambany fa rehefa niteny Samuela de zay nambarana tsy valy Andriamanitra tamin'izany ary zany natokan'Andriamanitra teny eo ihany tena nanapa-kevitra hoe naneninao tamin'ny nanovako ny Saoly ho mpanjaka nanantena aza vita be amin'ny asa fampona izy nanantena mihitsy hoe avita be amin'ny asa fampona ty lehilahy ity kanjo zao ny nafitsony zao ny nataony naneninao i Andriamanitra ary teny eo ihany io Andriamanitra de fa nanomana olona zay asolo azy eo amin'ny fitondrana ny zanak'Israely na ny fitantanana zanak'Israely ary nambarany Samuela mazava fa tena vitatreo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de tonga teo amin'ny Saoly niozina ary niozina tonga teo aminy de izy nesolona tsy mpanjaka ary ny fifarany fiainana niozina tonga teo aminy izy voatery namony tena riavanao ohatra velona tena mampitandrina antsika mihitsy zay ohatra netiko anareo zay mikasiany amin'ny Adama sy Eva mikasiany amin'ny Saoly manokana no sandrindry no antony natokany Jakoba ny teny amin'ny Jakoba toko voalohany 2:20 lay nifakitsika terem voalohany hoy izy amintsika fiangonana tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity aoko mpakatony teny ianareo fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka amitaka ny tenanareo isika zany amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika maha fiangonana atsika zay miandrandra fahasoavana lehibe amin'ny taony ity de tsotra aoka ho mpakatoan'Andriamanitra isika ho mpakatoa zay lazain'Andriamanitra isika fa tsy hoe sanatria mpiainy fotsiny ihany mpiainy mora manadino olona mpanao alelo fotsiny ihany na hoe olona mpanao amaina fotsiny ihany fa tsy mandiaraka zay lazain'Andriamanitra raha misy fiainana tena tsy zakan'Andriamanitra indrindra de ny mahita olona manompo azy nefa tsy mino azy tsy mino ny teny nambarana tsy mankatoa zay lazainy tena tsy zakan'Andriamanitra izany ho faranako ny afatra netina ho antsika rehetra androany riavana malala zao ny amaranako azy tengo terem-boalohany moa misy mpanao sakana fa tsy mahazo manao kivikivy zany mihitsy sika
malona fisina mpanao sakana. Misy io amin'izao taona raiky amin'ny 20 zao fa za mieritreritra fa hoe malalaka be ny lalana miroso any amin'ilay fandraisana fahasoavana. Misy mpanao sakana ary ny sasany amintsika zao efa voasakatsakana, efa voalingelina. Dia zao ny teniko hoe tsy mahazo manao kivy isika satria ny fiainantsika izao efa voasoratra fa tsy maintsy mandresy. Tsy maintsy mandresy. Na dia enjana be ary ny sakatsakana ataony divoly amin'izao ora izao, amin'izao andro izao, dia tsy mahazo manao kivy isika ho ia fa tsy maintsy mandresy. Ny tantara ny zanak'Israely zay notarian'ry Josoa, notarian'ry Mosesy tamin'izo sakatsakanany ny Amalekita tamin'izany fotoan'izany. Aoko lesona lehibe ho antsika hoe inona ny tranga, tsy kivy ry Josoa, tsy kivy ry Ora, ry Arona, tsy kivy tahak'izany akoa Mosesy. Ary rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy kivy ry zareo dia navoaka n'Andriamanitra ho mpandresy. Nosorata izany tantara izany fa raha tsy kivy ihany koa sika rehetra toka eky tsy maintsy voaka mpandresy. Noho ny amin'ny Jesosy ny azo fijaliana tsy maintsy voaka mpandresy. Amen. Engine ka tsy ela io fandresena io ho an'izay mahatsapasakatsakana fa atoato dia andresy ianao, dia andresy ianao, dia andia ianao, hitsinjaka ianao, hiraviravy ianao, hitsambikimikina ianao. Alleluia! Oriavanao ho fisaorantsian'Andriamanitra satria efa nomana antsika ho mpandresy izy dia andao hiteka iorakoraka farazay mafy be. Amen, amen. Dia inainy koa tokony nataontsika io moa le afatra fanomenantsika tany ambolo tamin'ny fiandohan'ny taona. Misaoran'Andriamanitra foana ianao, ome fakasitrahana an'Andriamanitra foana Andriamanitra, ome fakasitrahana fisaorana fakasitrahana tranitrany ny tompandriamanitra. Raha azonao tanteranao mpandoliana ilay vavaka fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra ataovy izany. Misy taona eny an-dalana eny fotsiny ianao dia ataovy izany satria ataoko le izy dia izay zaraiko aminareo izay atao foana fisaorana. Fa dika amin'ny fisaorana ma tsy dia hoe mihinanao fa efa nandray. Zay ny dika amin'ny fisaorana. Na dia tsy mbola ho tonga ao tanànao azy le fahasoavana be dia satria mihinanao fa tsy maintsy tonga tanànao iny dia misaotrana sy makasitraka an'Andriamanitra ianao ataovy izany. Ary lehibe indrindra dia ity tany, lehibe indrindra dia ity ekeo foana izay nolazain'Andriamanitra tamintsika ary ankatoavy. Aza ve lesy fisalasalana mihitsy ola teny sainao ekeo foana ary ankatoavy. Amen. Atao voatra tsara tantaran'i Abrahama. Ndray mandeha tokoa nge i Abrahama ihany tiako tsindriana kely. Hoy Andriamanitra amin'ny Genesis 12 andiny voalokatra amin'ny andiny 15. Ry Abrahama, mialay eto amin'ny taninao ianao, mialay eto amin'ny tanin'ny havanao ianao, mialay eto amin'ny tanin'ny rainao ianao, dia andaonao etiko any amin'ny tany izay ho aseko anao. Efa antitra i Abrahama tamin'izany fa i Abrahama karazany hafa. Zay ve ny teninao ry Andriamanitra? Parea, voninao hialy eto. Veloma daholo ianareo fianakaviana fa andeha i Abrahama. Fa andeha hoe izy andeha fa efa niteny tampoko Andriamanitra fa misy toerana omeny aovatany. Aiza le izy? Dia tsy haiko aloha fa dia any ny lalako andeha hoany, andeha hoany, andeha hoany. Oragaty adalaka ianao, andao ny tanin'ny havanao, andao ny tanin'ny rainao, andao ny fianakaviana amin'izao taonanao zao. Dia tsy haiko aloha izany fa dia za makatoa an'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra andeha. Dia nandeha tokoa i Abrahama ary dia faly be mihitsy Andriamanitra tamin'izany. Vakio Genesis 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 15 fa tena notahina be i Abrahama. Tiako tsika fiangonana amin'izao famaranako ny afatra izao ho tahak'izany ny fiainatsika. Amen. Indraindray moa tsy haiko izay mahazo ny maro ampino hoe voafitapitaka ny satana ve ny sainy sy ny eritrerina ka rehefa tsy mazava loatra amin'ny sainy le tian'Andriamanitra ambara, tsy dia mifanaraka loatra amin'ny saina maneritreritra ilay angatan'Andriamanitra, dia mandatsotro zao izy na mitady hevitra namarina teny izy. Be dia be ny olona tahak'izany. Aza manao izany ianao amin'ny tetony 120 ity. Amy ohatra tahakatsika zao manao rakitra, manao mpafolo-karena dia asehoy hoe tompo mino zalazainao fa
tsy azoko hoe tsy tena mbola mazava amin'saiko loatra momba ty rakitra na ty ampafolokareny ety tsy mazava aminao fa voasoratra ankatoavy mandeha anarak' izany ianao fa zany no andrasan'Andriamanitra fahita fahasoavam-be anao amin'ity taona ity. Amen. Efa nampahiresy itsika hoe anao raky dehibe zao ohatra etsika manoana fividianana tokotany anamboarantsika trano fiangonana dia aza matahotra anao ny any mehibe andeha mba andrainjara amin'izany fividianana tokotany zany a 2 metatra carré ohatrina reny 2 metatra carré 2 alina ariary raha ny faritra ny Jorobe 5 alina ariary 3 alina ariary andeha andrainjara ho ataoko izany riavana zao no fotoanan'Andriamanitra 2021 spécial ho an'ity fiangonana ity. Mandrevy ianareo porifoy amin'ny alalan'ny fofantanana azy andeo tsika hitsangana tompoko hitsangantsika dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay fisaorana dia mivavaha ianao hoe tsy ho kivy aho tsy ho kivy aho tena tsy ho kivy arabaky teny aho malona sakatsakana ataony devoly tsy ho kivy aho zay ny tombavaka ao ary manana finoana fa ianao dia natao ho mpandresy satria olona hafa mihitsy anao anatry Andriamanitra ary malona ny teny nataon'Andriamanitra ireny dia tapahoeko ny hevitra ao Andriamanitra ho mpakatoza lazainao aho lesona ho aho ho fananarana ho aho tantarany Adamaseva tantarany Saoly mpanjaka ary lesona mampahery aho tantarany Abrahama ho mpakatoza lazainao aho ho mpakatoza lazainao aho zay ny tombavaka ataontsika ary ampasa iny no anaiketsika an'Andriamanitra samy mivavaka arak'izany a sika rehetra samy mivavaka izy samy mivavaka izy sokafa mivavanao afaka mivavaka tsara dahotsika rehetra na dia misy kasibosy azy a isika Andriamanitra tompon'izao rehetra zao ianao misaotra ny amin'ny afatra zay nampitondranao ampanomponao ho an'ity fiangonana ity. Halleloia halleloia afatra manomana ny fiainanay ho amin'ilay fahasoavam-be taona 2024 halleloia noho ny famindraponao tokoa dia aneo zany fahasoavan'izany eo amina rehetra ianao ary tsy misy ahilikeo na dia ray azy fa taonao mandray fahasoavana avokoa izahay amin'ity taona 2024 zay misy anay ity. Misaotra anao Andriamanitra misaotra halleluia 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 lehibe ianao Andriamanitra ary efa menantsika fahefana andravany sakatsakana ataony devoly ravao poteo amin'ny anaran'i Jesosy zany hiala amin'ity fiangonana ity hiala ao anatrianao mivavaha mandroaka devoly manilika fanaratsy arak'izany tena ambarako izany samy mivavaka arak'izany isika tsy manaiky retsika miaraka amin'i Jesosy sy ny azo fijaliany dia natao andresy halleluia amen misaotra anao Andriamanitra ao no fahasoavana lehibe sy famindraponao misaotra anao Andriamanitra ao no fahasoavana lehibe sy famindraponao dia manginona dahotsika rehetra apetrao fonao tananao hivavaka ho anareo aho mino ny voasoratra misy aminareo reo a no efa mandalo tokoa sakatsakana ataon'ny Amalekita ataon'ny devoly na ataon'ny Satana tena manakana izy fa raha mino anao dia ho fantatrao hoe tsy maintsy resy io ary zay mahatonga antsika amporisiny sy ampahiresina hoe tandremy ny kivikivy indrindra ka hoe hiembotra sy verin-dalana ary raha hiembotra sy verin-dalana ianao andeha ho aizy ho any amin'izy tolo-batana ny devoly ve sanatria popo fomba fanontsika azy
tsy ho am'izany ianao ivavako anareo aho horavantsika ny sakana horavantsika amin'ny anaran'i Jesosy io sakatsakana ataony devoly io Andriamanitra mamindra fo amin'ny fiangonana rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity ianao ao ihany koa ry namanay zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook any amin'ny tokantrano misy azy any fona aminao aho mamindra fo ianao ry Andriamanitra tena mamindra fo ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny anaran'i Jesosy aho etiko mandrava sakana amin'ny androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy miala eo alohan'ny rehetra ny sakatsakana ataony devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy rava ny sakan'androany tsy maintsy rava ny sakan'androany tsy maintsy rava ny sakana na endrika manao ahoana no isehoany na hery manao ahoana ny hery ananana amin'ny anaran'i Jesosy rava ny sakana rava amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny feo mahery ny andianany devoly hiala mipino hiala amin'ity fiangonana ity lasa mandeha tompo isaorana ny ianao zay mamindra fo ary manomana zao fiangonana izao ho amin'ny fahasoavam-be ary ny andro ty androandroany ity afampanompoana mandrava sakana ka dia manamarina an'izany tokoa ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy mifanenao masina ny amangy ty fiangonana ity ihany koa ka ho fiangonana mino sy makatò anao Andriamanitra mino sy makatò zay lazainao Andriamanitra ho fitaratra ho an'ity fiangonana ity ane i Abrahama halleloia na dia tsy takatry sainy ary ny zavatra angatan'Andriamanitra tamin'ny denekeny ho takizany an'izao fiangonana zao ary dia ho tahina tahaka ny Abrahama ihany koa ne ity fiangonana ity andray fahasoavam-be amin'ity taona 2024 ity misaotra anao Andriamanitra misaotra anao tompo tsofoko rano reo tsodrano zay efa nataoko tamin'ny fiandohan'ny taona reo teny zay efa navotsotro ho an'ity fiangonana ity ho tanteraka tsy misy bika amin'izao fiangonana izao fa soavam-be ny fiainanay taona 2024 misaotra Andriamanitra misaotra ary mbola fafiko ny rano Jesosy Kristy ho fiarovana ho fandraisena ho anay fiangonana taona 2024 misaotra tompo misaotra Andriamanitro miantso anao aho te ionamina hatraminy maraina no niantsoko anao mangetaetanao zany fanaiko Andriamanitro asandrato avy diavo amin'izay ny feonao Andriamanitro miantso anao Masoandro andrasany maraina manotranorizaany no fiandrasako anao Andriamanitro miantso anao
wow te ialanina. Halleluja. Mbola manonona ny tsodrano aminareo ihany aho, zay rehetra mino sy makatoa sy alasain'Andriamanitra ho tafita izy amin'ity taona ity. Zay fitahina nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny taranany dia ho ataon'Andriamanitra amin'izany olo izany. Tanteraka aminareo zay mino zany, apetrao amin'ny fonao tananao amin'ny anaran'i Jesosy ny tompo zay miasa eto no atanteraka izany amin'ity fiangonana ity. Ndao hiteka mafy isika. Halleluja. Samy makatoerany tompoko. Eno tsara ny filazana zay aperako amintsika fiangonana. Mampaherantsika rehetra moa ao. Ary fampahiresana isika fotoam-pivavahana lato toy zao le izy. Ny tsara amintsika dia mamonjy fotoam-pivavahana indroa ao anatin'ny ndray alahady. Ankoatry ny androany, zao androany maraina, dia tonga avy ianao amin'ny 12 atoandro na amin'ny 2 ora tolakandro. Fahasoavana lehibe ho antsika izany, tena porosina ho amin'izany tsika. Ny andavanandro tsy miova, talata sy ny alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora daholo reo. Fa ny maraina anio anefa dia fa tonga eto ny misasiny amintsika mamonjy vavaka arana fivadikanina. Dia marina kely moa fa ny alakamisy zao ho anareo zay atao batisa, tsara raha tonga eto nareo manomatena ho amin'ny batisa andrano zay atao amin'ny faran'ny volan'iny manao vavaka fivadikanina. Zay zany a filazana lehibe. Fanampy izay satria efa miresaka batisa andrano ihany dia noho ny antony manokana tsy ahafahantsika manao fivoriam-be ankalamanjana dia tsy misy ilay batisa andrano fanaontsika hatramin'izay reny. Kanefa tsy masakana antsika tsy atao batisa zany hoe olona vitsivitsy no atao batisa. Ka noho zany dia ho anareo zay teram-panahy tokony hanao batisa dia manatona chef de groupe nareo ianareo dia any ianareo manaraka fifanana. Tokony misy efa vita taratasy any ho zaraina aminareo zay atao batisa. Dia any nareo manaraka fifanana dia mizotra anarana atao batisa. Dia efa misy mpanompony Andriamanitra saikisakerinandro dia manao batisa foana zany izy ireo. Tsy izy akoatra fa paster Armand, paster Alaina, paster Claude, izy teron-drahalahy reo no mikarakara ny fanaovana batisa. Dia tsy haiko moa misy toerana maromaro efa nomanina anaovana batisa. Misy sasany meritra atosika, misy sasany te manambola. Dia zao ihany koa zao any Andotanjona any raha tsy diso misy rano any azo anaovana batisa ihany koa. Ka dia zay zany ny filazana apetrako amintsika rehetra. Dia nareo zay mpanaraka fifanana sekoly biblika 2019-2020 fa niato le fampianarana no lay zavanisy teto amin'ny firenena tamin'ny taona lasa iny dia verina mianatra nareo manomboka amin'ny sabotsy ho avy zao, verina mianatra. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana avril dia atao ny fitsofana rano anareo zay vita fifanana izany tompoko. Dia ho anareo zay mikasa nianatra indray dia faraparan'ny avril zany no fidirana manaraka taona 2021-2022. Faraparan'ny avril no fidirana. Ka dia mila miomana ho amin'izay ihany koa zany ianareo. Zay zany ny filazana tompoko. Ndeo tsika hanohira anankiray aloha entsika anehoana hafaliana satria no Jesosy niazy fijaliana dia nataon'Andriamanitra ho mpandresitsika na dia mafy be ary sakatsakana ataony favalo atsika. Eo pitsakanana no anaovantsika zay iry. Tena hihira mifontsika manontolo isika tompoko. Mino fa nazava tsara tamintsika ny tory-teny androany tsy tokony ho kivikivy zany mihitsy ianao ninona zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra no efa miainao. Dia mila courage foana ianao ninona zavatra mitranga. Batandai
Sana upasine